Nijoro ary nanameloka tanteraka ny fampiasan-kery nataon'ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka tao Toamasina ireo olona voafidy tao amin'ny faritra Toamasina ady amin'ny valanaretana no atrehana kanefa ireny no zava-misy. Raha nitahaka ny zony ireo vahoaka izay efa tsy misy atokana intsony noho ny fihibohana dia herisetra sy daroka ny setriny. Fa ady amin'ny valanaretana marina ve no atao sa ady amin'ny vahoaka? Tsy mandà velively zahay amin'ny nandefasanareo ireo bataillon nandeha an-tafika any Toamasina raha ohatra ka andeha hampandry fahalemana ny vahoaka ny tanànany, raha ohatra ka hanampy ireo dokotera mpiasa ny fahasalamana mba ahafahantsika miady sy miatrika nyity valanaretina Covid-19 ity. Fa kosa raha ataonareo hery mpamoretana, hery ifampiororona ny vahoaka noho ny zavatra nitranga afaky maly tao Toamasina, ilazainay kosa fa meloinay tanteraka izany fihetsika zany. Tsy atavatavy akory no faran'olo indiscipliné, tsy manaraka ny lalàna. Fantatra ny tamatavy zany valanaretiny zany, fantany zany, fantany maharary azy. Kanefa kosa raha ampiarahany amin'ny erisetra le izy hitranay hafahafa ihany. Tsy ny vahoaka nefa no mafy fa nitosika sy ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana no tsy misy intsony. Rariny raha mitrotra ny vahoaka satria tsy misy intsony ny atokana. Fa maninona rehefa vahoaka ny Toamasina rehefa vahoaka malagasy no mitaraina nona sy laona mosary amin'izao ohatra ny tsisy fandraisana andraikitra hita hoe mivaingana fa dia ohatra lalaovina amina politika amin'izao fotoana izao antsika zao miara-mahita hoe aiza ny tsena mora eto Antananarivo, aiza ny vary mora, aiza le fanampiana tosika. Io zany zay mba iangaviana amin'ny fanjakana mihitsy hoe aza lalaovina ao anatin'ny aretina ilay vahoaka malagasy, fa mba iangaviana kosa hoe ataovy le magnarahara hoe rehefa izy no mitaky dia mahazo eo fa rehefa ny vahoaka ny Toamasina no mitaky hoe vonjeo zay fanona ohatra hoe tara ilay fandraisana andraikitra.